Antiavana ndray tompokilasy togoa amin'ny tsy diany ny tokantrano amin'izao takariva izao ary ihany koa hitondrana ny arahaba sy ny fanasananao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao antsika eto amin'ny fahitalavitra matv amin'izao alina izao avy hatrany antsika dia hiditra andindimbaovao ka ny tontolon'ny politika izay mifandraiky indrindra amin'ny tontolon'ny fanomanana ny fifidianana no hidirantsika voalohany amin'izao takariva izao rahampitso alarobia raika amin'ny 30 janoary no katonana vonjomaika ny lisy-pividianana nateo aza izany dia nitoyatrano ny fanentanana teny nivo ny boriboritany ho an'ny fiarahamonim-pirenena teo zay ritsika indrindra ny fanedidina izay oetiny vola ravoavy sy tsirakotoarson iray andro melohan'ny faranan'ny fikatonana vonjomaika ny lisy-pividianana ny toy ny fanentanana teny nivon'ny boriboritany nataondreo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny ONGR na hevitra tambatra reare iombonana ohatra dia teny amin'ny boriboritany fa efatra no nanovany fanentanana androany. Eritreretina ho faranana rapitso zany no tena hoe farana fa ny aty amin'ny firaisana ny tapitra androany dia tamin'ny volisy vao nanomboka izay nanao fanentanana tsy dia narisika ny olona fa mieritreritra hoe ny eto amin'ny boriboritany fa efatra ihany no atao ilay izy dia amin'izao ilay olona nefa hita hoe marisika ny olona efa lehibe no tena marisika mety eo amin'ny 40% eo zany tsy tafiditra hatramin'izay sanatra zay eo mahita eo amin'ny 40% eo zareo aloha eo amin'io zany dia hitana mihitsy hoe satria izay tsy eto rehetra manao fa na any amin'ny fokotany ary dia misy cyber anankiray miara-miasa aminay ery andrefa mananjara dia eo ilay olona dia manao photocopie karapanondry dia tonga dia mandeha amin'ny fokotany izy betsaka zany ny mazoto betsaka koa tsy mila tsona fa tonga dia manatona tamin'ity aloha tena hoe ty fanentanana ity no tena nataonay fa misy ilay olona zany mba maniry ihany ohatra hoe tsy manana karapanondry izy dia mba maniry ianao dia manome torohevitra anazy ihany zay hoe izao no tokony ataonao. Efa maro tamin'ireo olom-pirenena no efa nanamarina ny anarany teny anivon'ny fokotany. Tamin'ny herinandro dia fianakaviana koa ohatr'izay tsisy olana? Ie, tsisy olana. Fokotany iza izao mihitsy anay? Fokotany dia Mahamasina. Vao nijeraka dia olona dia miala zay saika mijery ny asa daholo ny zanako eto zany dia mbo mijery ny asa dia mandronako zany iza mijery daholo zay dia misy mbola miasa zany dia rapitso amin'ilay amin'ny farany mihitsy zany vao any mahazo permission anankiray zay dia rapitso vao mijery ny asa eo. Tao ihany koa no mbola tsy taitra ary tsy mbola nanamarina ny anarany tao anatin'ny lisy-pividianana. Mbola tsy mijery, mbola tsy sahirana. Hitanao ihany fiainana tsy afaka tsy afaka hijerijerena izany. Rotoroto. Ohatra hoe malalaka rapitso amin'ny zatra mbola mahasahirana kely. Ny olom-pirenena dia mbola manana 420 ora ahafahany manamarina ny anarany amin'ny lisy-pividianana. Rapitso faraka amin'ny 30 volana janoary mantsy no hifarana vonjomaika ny fisoratana anarana amin'ny lisy-pividianana.